Ny tantaran'ny apôstôly Paoly moa no anomboantsika ny androany ity mba ahafahantsika mamantatra hoe tena mbola misy ny fiasan'Andriamanitra mivantana amin'ny olona tahaka naseho tamin'ity andron'ny apôstôly Paoly zay vakitsika ity. Asan'ny apôstôly ary toko fahasivy, asan'ny apôstôly toko fahasivy, izao teny zao moa matetika efa tenenina eto foana ary indraindray rehefa vakina kanefa dia mbola vakitsika izy androany. Asan'ny apôstôly toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Saoly mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny Tompo ihany. De nakao amin'ny mpisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba hoentiny mifatotra ho any Jerosalema zay rehetra hitany momba izany fampianarana izany na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary nisy mazava avy tany an-danitra na nelatrelatra tampoka manodidina azy. De lavy tamin'ny tany izy ka nandreo fionanao taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? De hoy izy, izaho no Jesosy zay enjehanao, fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna de ho lazaina aminao zay mety ataonao. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina moa zay nivakitsika izay. Ka zao no marina. Efa tany an-danitra Jesosy Kristy tamin'ny fotoana io. Kanefa ny fipetrahany any an-danitra eo amin'le hoe akavanan'Andriamanitra tsy mahasakana ny asany amin'ny olona ety ambonin'ny tany. De le lehilahy atao hoe Saoly ary dia hanenjika ny mpianatra Jesosy Kristy tany Damaskosy. De tany no niseho le zava-mahagaga izay hoe ny fidianany Jesosy Kristy any Saoly ho tonga apôstôly. De Jesosy mivantana mihitsy ary no tonga dia nanakana ny Saoly tamin'ny alalan'ny hazavana. De tao anatin'ny hazavana io tsy nahita ny endriky Jesosy izy, tsy nahita ny vatany Jesosy izy, tsy nahita ny ninona fa hazavana fotsiny. De nisy feo tao anatin'ny hazavana io hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Tena anontany izy hoe fa iza moa ianao tompo? De namaly le feo hoe izaho no Jesosy izay enjehinao. De rehefa toizatsika ny tantara de nanomboka teo ary Saoly no niova lasa nino an Jesosy, zany hoe lasa namany kristianina indray izy, na de mpanenjika ny kristianina ary teo aloha. De taorianany iny de lasa apôstôly izy ary mitsindriny manokana moa ny afatra napetrany hoe apôstôly ho an'ny gentilisy. Ny tiako resahana kosa ho antsika ankehitriny de zao. Tany an-danitra Jesosy Kristy fa mbola niasa izy na de efa tany an-danitra ary tamin'ny Saoly zay lasa apôstôly Paoly taty aoriana. Any an-danitra Jesosy amin'izao fotoana zao eo amin'le hoe eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra kanefa mbola miasa ihany koa tahaka ny asany tamin'io lehilahy io. Izay ohatsy le tantaraiko hoe Jesosy ene no niseho tampoka ary ohatran'io mihitsy ny zavatra hitako. Mazava de nisy feo tao anatin'ny hazavana ny teny hoe za Jesosy Kristy no manatrika eto ary rehefa vitan'izay teny zay de nametraka ny tanany teo amin'ny lohako izy de nanositra de nanome baiko aho hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Zay. Ka raha ohatra ka mihinana fa marina ny voalazan'ny Baiboly momba ny apôstôly Paoly na i Saoly de tokony inona fa marina zavatra lazaiko. Ary tokony koa moa niteny zavatra tsy marina eto. Fa isika malagasy alika manana ohabolana na hoe oham-pitenenana hoe ny lainga toy ny salaka ka ny tompony ihany ny afatiny. Kanefa tsy zany manakana tsy andainga fa ny tenin'Andriamanitra no milaza hoe raha mandainga aho tsy mahazo amin'ny fanjakan'ny lanitra fa makany amin'ny fahaverezana. Inona moa no andengako aminao fa zava-marina ny resahako aminao. Ka zao no izy Jesosy no nifidy ahy. De izy no nanome baiko ahy nanaovana zao hoe fotoana isan'ny famarinana zao sy nampisy fotoam-pivavahana izay mitsangana ny fiangonana, izany hoe tahaka ny nanangana ny Jesosy Kristy fiangonana tamin'ny alalan'ny Petera no nanangana ny fiangonana tamin'ny alalan'ny pastera fitiavana herinirina ho antsika taranaka farany ankehitriny. Ary zay le tenin' Jesosy Kristy izay notsindriny ary naveriko taminao sy niteneniko taminao tamin'ny fandarantsika farany. Hoe Jesosy ene de niteny tamiko hoe ny apôstôly no nanomboka ny fitoriana voalohany teto ambonin'ny tany, fitoriana filazantsara. Fa ianareo kosa, izay zany niteneniny no hamarana zany amin'izao andro farany zao hatrany am-paran'ny tany. Zay ny tenin' Jesosy Kristy. Ka tsy fantatro inona no mbola tsy hinonao an'izany. Inona no mbola tsy hinonao an'izany fa dia tokony vaovao mahafaly be ho antsika ary zany satria raha ohatra ka ny rahan'Andriamanitra Mosesy tany amin'ny tany Egypta hanafaka ny zanak'Israely, vaovao mahafaly ho an'ny Egyptianina ho an'ny Israelianina anie zany. Raha ohatra koa ka nisy noa tamin'ny andro ny safidrano nanambara
ny avian'ny fahadezeran'Andriamanitra sy nanamboatra sampy fiara ka hitona ny olona hiala ao mba hiditra ao anatin'ny sampy fiara raha tsy te ho tratra ny safodrano vao mafaly zany saingy tsy nino ny olona. Ankehitriny tokony vaovao mahafaly ho amintsika ny mahafantatra hoe misy lehilan'Andriamanitra, misy irak'Andriamanitra, misy olona voafidin'Andriamanitra mivantana tonga eto amintsika hanambara ny teniny hitaonanao ho amin'ny fahamarinana ary hitaonanao ho amin'ny fiarovana ny tenanao tsy ho tratran'ny loza fito na ny fahadezerana. Raha olona tena manana saina tia fivavahana, tena mikatsaka amin'ny marina ianao mahafaly ianao zany zavatra rehetrarehetra izany. Andaony mba hojerentsika kely nanahoana ary nivokatr' izay hoe fifidianana ny apôstôly Paoly zay taty aoriana rehefa tena lasa apôstôly marina ary izy. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 4 dia manomboka eo amin'ny 1:1. Efesianina 4 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika hatrany amin'ny 1 zay hijanonantsika za fa vakitsika aloha le teny zao ary ny tenin'Andriamanitra 1:1 Efesianina 4 manao hoe ary noho izany izaho Paoly mpifatotra ny Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa raha mbarenareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomenay ho anareo fa fanambarana no nampahafantaranay ny zava-miafina araka ny voasoratro tamin'ny teny fohifohy teo. Ary arak'izany raha mamaky ianareo dia ho hainareo fahafantarako ny zava-miafina ny amin'ny Kristy izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambarana ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany. Zany tsika amin'ny 1:5 aloha zany le tenin'Andriamanitra. Azavaiko kely hoe efa lasa apôstôly amin'izay ary zany Paoly satria Jesosy nifidy azy. Dia izy moa matetika manindry tanteraka mihitsy apôstôly ho an'ny jentilisa. Fa le tena tiako tsindrina zany dia hoe fanambarana ozy no nampahafantarana ny zava-miafina araka ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo. Zany hoe dika zay dia zao nahafantatra zava-miafina ary nanjary nanana zava-miafina ny apôstôly Paoly. Nivavaka izy taloha, mpianatra izy taloha, manampaizana izy ary mpandalina ny lalàna izy tamin'izany fotoana zany, kanefa tsy nahalala ninninona momba an'izany atao hoe zava-miafina zany. Fa rehefa tonga apôstôly nofidian'i Jesosy izy dia nanjary nahafantatra izy. Dia mitsindriny mafy tanteraka mihitsy araka ilay voalazan'ilay tenin'Andriamanitra hoe nahafantarana an'io zava-miafina io tsy nianarana tatsy, tsy nianarana tary, tsy nianarana taiza fa zao fanambarana hoy izy no nampahafantaranay ny zava-miafina. Zany hoe io le teny vakiko teto ndray andro atao amin'ny Galatiana 1:12 hoe za tsy nampianarin'ny olombelona ozy izy Paoly ary tsisy olona nampianatra any fa zao za ozy izy dia nandray ny fampianarana na ny filazantsara tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy. Zany hoe Jesosy no nampianatra azy dikan'le teny zany dia zao hoe nampianarin'i Jesosy ity Efesianina vakitsika ity dia hoe nampianarin'i Jesosy zava-miafina ozy izy ary tamin'ny alalan'ny fanambarana no nampianaran'i Jesosy ahy ny zava-miafina. Inona moa zava-miafina io ary tena tiako tsindrina ho anareo hoe ary arak'izany ozy izy raha mamaky ianareo amin'ny 1:4 ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-miafina ny amin'ny Kristy izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany. Zany hoe ny zava-mahagaga dia zao le zavatra nampianarin'i Jesosy an'io Paoly apôstôly io tsy mbola nisy nahalala mihitsy zava-miafina. Io le hoe misy olona fidian'Andriamanitra ahafantatra zava-miafina, fa misy olona fidian'Andriamanitra tsy fidian'Andriamanitra dia tsy avela ahalala ninninona mihitsy reo. Ka zao rehefa misy olona voafidin'ny tompo ary tahaka ny apôstôly Paoly dia ampahafantarana zava-miafina. Zay ane ty fandarantsika ty zava-miafina sy osotra. Zay ty fandarantsika ty zava-miafina no ampianariko anao satria zava-miafina no nampianaran'i Jesosy anahy momba ny tantara fivavahana, ny fiangonana sy ny zavatra rehetra mifandraika amin'izany eto amin'ity tany ity amin'izao androtsika izao. Ka tokony hahafaly atsika ny mahafantatra sy manana an'izany zavatra zany hanomboka halala ny zavatra zay nafenina amin'ny olona rehetra ianao, izay tsy nambara tamin'ny olona rehetra, izay miafina amin'izao tontolo izao nefa dia zao nampahafantarin'Andriamanitra ny tenako
ary ho ampahafantarina anao ihany koa tahaka ny nampahafantaran'ireo apôstôly sy ireo mpaminany, zany hoe ny olo mpoafidin'ny tompo ihany ake navelany ahalala ny zava-miafiny, de reny no mitory reny manambara zay mino azy mino an'Andriamanitra, zay tsy mino azy tsy mino an'Andriamanitra, zay mandray azy mandray an'Andriamanitra, zay tsy mandray azy tsy mandray an'Andriamanitra. De tahaka izany koa zay manda azy tsy le olona irak'Andriamanitra ny laviny fa lay Andriamanitra naniraka, de izay ho a le hitondravany fahadezeran'Andriamanitra amin'ny andro farany. Tady dio zay teny zay raha vamalany. Eny ary manaraka vakitsika indray andinin'ny fahavalo sy ny andinin'ny fahasivy amin'ny Efesianina toko fahatelo teo ihany. Efesianina toko fahatelo andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Eno tsara ny fanambarany teny hoe eny izaho zay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, de nitory amin'ny jentilisa miareny Kristy tsy hita lany, ary ny ampahazava ny olona rehetra mba hahalalany izay fitondrana ny zava-miafina, de ilay voafina hatramin'ny nanaovana zao tontolo zao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Ry hava-malana sy sakaiza ty Paoly moa efa lasy, efa maty, efa miandry ny fananganana azy fotsiny, efa ela kosa ny tantara zany. Fa tsika kehitriny kosa no manoloana na hoe mahita mahalala olona irak'Andriamanitra, fiangonana ajoron'Andriamanitra, ary raisiko tanteraka fa tsy misy mahasamy hafa ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Paoly apôstôly nataon'Andriamanitra taminy, ary marina zany satria ny Andriamanitra Paoly ihany ike ny Andriamanitra, ny Andriamanitra ry Petera ihany ny Andriamanitra, ary ny zavatra nataony taloha no indro miverina indray ankehitriny. Izay hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly de tahaka n'izany koa amin'izao andro fiangonana farany zao. Izaho zay kely indrindra ary kely noho ny kely indrindra ozy izy amin'ny olona masina rehetra. Marina tokoa zany raha izay jerena, satria ianao mahita anazy zao aleo tonga de tsoriny, izay ny kely indrindra, izay ny tsinotsinona indrindra, ary zay ny tena hoe tsy fantatra tsony zay lazana azy, fa aloha raisina ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe kely noho ny kely indrindra. Zay zany ny toerana ipetrahako ankehitriny. Kanefa de ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe nomena zao fahasoavana zao. Inona le fahasoavana? Hampahazava ny olona rehetra ahalalany ny fitondrana ny zava-miafina, lay voafina hatramin'ny nanaovana zao tontolo zao. Tena lazaiko aminao, tsisy zavatra mahafaly ankoatran'izay raha tena olon'Andriamanitra ianao. Ka zao no izy. Ary raha hoany ny fandarantsika fa maro ny zava-miafina zay mbola tsy fantatrao ho ampahafantarina anao. Na felona hatramin'ny fahagola, hatramin'ny hanorenana zao tontolo zao fa apotran'Andriamanitra ankehitriny. Inona ny antony? Hamerenana antsika rehetra ho eo amin'Andriamanitra. Mety hafahafa amintsika mandrea zany teny zany fa maninona naverina amin'Andriamanitra, ngaza tsy eo amin'Andriamanitra, zay aloha zava-marina zay. Aleo ekena satria zay ianao tsy mahafantatra hoe zava-miafina de mieritreritra an'izany ianao. Fa rehefa ho fantatrao le hoe zava-miafina de anaiky amin'izay ianao hoe ay zaka hoe tena mbola miverina, mbola mila miverina marina amin'ilay Andriamanitra, satria ho avy ny loza vita. Zay no iraka ampanaovan'i Kristy azy. Ary ty asa ity zany tsy hijanona eto amintsika ihany, fa de zao izy ny tompon'ny asa, izy ny tompon'ny fanatanterahana, fa tsy maintsy hipaka hatrany amin'izany atao hoe amparany tany zany izao afatra izao. Ianao aloha zany mandre tokony ino ianao, ary tadidy tsara fa maro ny fanaporofona, betsaka ny vavolombelona, fa de zao zava-dehibe aloha de ny ampahafantarin'Andriamanitra antsika tahaka ny apôstôly Paoly hoe mahalala zava-miafina isika zay efa nafenina hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao araka ny tenin'Andriamanitra vakina teo. Mbola misy teny anankiray manamafy an'izy ity vakitsika ihany ary ao amin'ny Kolosianina dia ny toko voalohany. Kolosianina toko voalohany dia ny andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy 4. Kolosianina toko voalohany andininy 4 ka hatramin'ny andininy 4. Zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho, ary matateraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana, izay nanaovana ahy mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ahy ho anareo,
atateraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava miafina izay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina. Tsy ndrika eto fotsiny zany hoe tena marina tokoa hoe misy zavatra miafina ao anatin'ity resaka fivavahana ity. Raha tsy zany ve anao ahita karazan-javatra maro, ahitan-javatra ankehitriny ity fivavahana ity sakaiza malany, tena ahitan-javatra be dia be mihitsy reto amin'ity fivavahana ity, ary ao nazalazaina mihitsy hoe manao no foana nga, zay no azo tsika ilazana anazy, fa de zao no izy hafa